Ny tanora ny tena liana amin'ny fiazakazaky ny teknôlôjia indrindra fa ny finday maro mihitsy aza moa no maniminy manangom-bola ary mividy ny hika farany ao anatin'ireny teknôlôjia na finday ireny. Ny marika teknô dia efa manana ny lanjany amin'izao fotoana izao, manana ny toerany ihany koa ary misy ny vokatra vaovao izay azo mibesiny maro ampiasaina tsara. Roso tamin'ny fampahafantarinareo akora vaovao hikafarany amin'ny teknôlôjia na finday ny orinasa Teknomobile. Namoaka ny finday avo lenta Tekno Phantom 6 sy Phantom 6 Plus tokoa ny orinasa araka ny fantatra nandritra ny lanona fampahafantarina ofisialy izay nitotsaina tisy amin'ny le pavé Antaninarenina. Finday avo lenta takatry ny fahefa-mividy malagasy kanefa tsy matahotra amin'ny faninana amin'ireo marika manana maizy azy eo amin'ny tsenan'ny finday. Mampiavaka azy moa zany dia miresaka aminareo amin'ny resaka pixel ohatra. Ny Tekno zany namoaka voalohany indrindra ny téléphone à 80 mégapixel rehefa atao ny fusion image. Zany hoe mbola tsisy téléphone mahavita an'izany. Dia hitanareo amin'izao moa zany fa hafa mihitsy ny ataontsika hoe conception an'ilay izy. Eo amin'ny RAM izy raha ohatra ka miresaka tsika amin'ny tanjaky ny processeur an'izany dia raha Phantom 6 Plus dia 4 Go de RAM. Raha ohatra ka Phantom 6 normal dia 3 Go de RAM. Zany hoe be da be zany ny option ananany. Manana karazana finday efa 540 mahery tokoa ny Teknomobile, isan'ny hikafarany navokany ihany koa ny finday V2. Mangony fotsiny ny tableta avo lenta, amboniny RAM ary efa mampiasa ny réseau 4G. Ny Tekno amin'izao fotoana izao no mitazona ny larana voalohany eo amin'ny tsena finday eto Madagasikara araka ny nambaran'Andriamatoa John Nelita Trany.